Alina i radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Handramboka izaho Aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Handramboka izaho Aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Handramboka izaho Aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Ny amin'ny fifanina lehibe indray ary lasany vamalala no ihaonana amintsika era-panatsika tsirairay avy amin'izao fotoanana izao. Dia tonga sondrainao tao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Handramboka izao ny Aky radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia ny fiadanan'ny tompany ho amintsika tsirairay avy. Raha tonga miaraka aminay eto ianao androany, raha androany vao miaraka aminay dia tena aminao hoe tsika sindratsindra akory nahatongavanao eto tena misy raha ilan'ny tomponao. Ka raha loatra izao fotoana izao raha loatra fa ao fotoana hitadiavantsika an'izao fandarana izao hitandavana tenin'Andriamanitra, mety tsy hahita ianao mety efa tsisy fitoriana intsony amin'izany. Fa izao aloha mbola misy ny mpiasa fitoriana dia araroty izany hoe mihaino tenin'Andriamanitra alohan'ny andeha hatory izany fa tsy hanenenanao akory izany, tsy hampanofa ratsy anao akory izany fa tena hoe mifanohatra amin'izany ahitanao torimaso mamy, hitahinanao na dia anatin'ny torimasonao lalina ary. Tany tompontsika rehetra, andolo antsika hivavaka ametraka amin'ny fotoanam-piadanan'Andriamanitra dia avy eo tsika hitso-drano, hihaino tso-drano dia ifampiaraba. Tahiny Jesosy ary rahavavy mihaja anao ny fitenenana. Alleluia. Manonona ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy tonga manaraka izao vavaka fiambenana alina izao hiaraka hivavaka antsika hanomboantsika sy hametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra velom-pisaorana anao ny fonay ny saina ny fanahinay satria mbola nomenao tombon'androm-pahasoavana indray izay Jesosy tamin'ity andro androany ity notanotaninao sy narovanao ny dianay menakavy kely, dianay tsirairay avy. Ny tontolo andronay dia nametrahanao indray ny dia-tananao fa ianao ilay miara mandeha aminay, ianao ilay miara-dalana aminay na amin'ny mora na amin'ny sarotra misaotra Jesosy fa mbola menao fotoana ihany koa izay hiatorahany eto an-tongotra ao amin'izao vavaka fiambenana alina izao ka mametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantananao izay Jesosy mba hombany fanatrehanao, hombany fiarovanao. Matrika ny fanahinao masina mangy ny isam-batan'olona, isam-baravarana, isan-tokantrano amin'izao fotoana izao hikasika ny fo saina mampanahy tsirairay avy ka raha handre ny teninao izay dia ho voky ny teninao, raha handre ny teninao izay dia ho sitrana amin'ny alalan'ny teninao. Isaoranay anao sahady ny teny izay efa ampombanao ny mpanomponao izay hitondra famelom-belomana sy aina aty anatinay Jesosy ary ny mpandray anjara rehetra eto Jesosy dia hapetraka fenao am-pelantananao na i pastora melabelatra ny toroteny, ianao hanositra ny lelany tahaka ny efa mahay hampidina révélation indray ianao Jesosy dia hapetraka fenao am-pelantananao na ny vavaka ho an'ny firenena azy Jesosy mba tena ny fanahinao masina mihitsy ny hamangy ny tsirairay avy izay mandray anjara eto ka ny devoly satana mitondra fikorotanana
mitondra fanapatapahana dia tsy manan-kely tsy manam-pahefana eto fa ny connexionnay dia mandeha tsara raha kofanay amin'ny rano ao ny fitaovana rehetrarehetra hatrany amin'ny foibe ny telefona izay ampiasainay tsirairay avy Jesosy ka nizaniza mangeta entana izaniza tena hoe mavesatra entana dia izao fandaharana eto amin'ny andramika izao Jesosy hitondra fanafahana, hitondra fanasitranana ary hitondra famelombelomana indray dia voninahitra sy ny dera Jehovah iray no aterinay ho anao rery ihany Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka andrivanao ranam-bavy-mihaza fanatin'izay vavaka izay noentinao izay dia Andriamanitra manankiray-pahasoavana anie hamaly fitia anao hatrany hatrany. Aleloia. Ny fanomana tsodrana teo fa tavavadika indray dia tavavadika lehibe koa fa nisy tsodrana maniko antsika teo vetivety fotsiny ao ary raisoarany tsodrano tavavadika le baiboly dia lasa tsy ny mariako le izy ao ary dia ary ny tenin'Andriamanitra izay andraisasika fampiresana zany ty tsodrano raisoarany tsodrano amin'ny salamo fa 17 ka ny andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 9 sy ny fa 10 moa zany tsy maninona ataoko ihany koa. Salamo fa 17 andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 10 ny tsodrantsika androany. Amin'an'ny Jesosy manao hoe za miantso anao ka malia ahy ianao Andriamanitra atongo lamina amiko ny sofinao ka ino ny teniko. Ataovy magaga ny famondraponao ry mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao mba tsy ho azon'ny fahavalo. Arovy takany anak'Andriamasonao afenao ambanin'ny aliko ny elatrao mba tsy ho azon'ny ratsy fanahy izay mampahory ahy dia ny fahavalo masika izay manodidina ahy. Aleloia. Amen. Rehefa namaky an'ity teny ity arava nateo dia resy lahatra fa haika azo atao mangataka an'izany amin'Andriamanitra eo mangataka le valim-bavaka efa ho avy any le famondrapo efa ho avy any fa tena hoe azontsika ataoko hoe mangataka tena mba ataovan'le mahagaga iny mihitsy Jehova. Ohatra hoe mangataka zany ianao ohatra hoe mangataka kafe ianao dia ataovy amin'le tena mahery be iny mihitsy le kafe. Ohatra hoe mangataka dité ianao dia tena le mamy indrindriny mihitsy ataovy le mamy be nefa le dité tsy maintsy ho avy any fa tena gaga teo haika azo atao mangataka amin'Andriamanitra hoe mataovy mahagaga dia ataon'Andriamanitra mahagaga mihitsy any ny famondrapony aminao ary dia tena ny famonjenanao zany dia tena mahagaga ary tsy ho azon'ny fahavalonao zany ianao ary hoy tena Andriamanitra nangataka mihitsy zany i Davida rehefa nivavaka hoe ataovy arovy takany anak'Andriamasonao afenao ambany aliko ny elatra ao zany mizatra tiany Davida hitranga mihitsy zany eo amin'ny fiainana ohatrao mba tia kerovan'Andriamanitra dia azo angatahana amin'Andriamanitra mihitsy ka ny zavatra zany ka tena koa anao afaka mangataka mba ataovy mahagaga koa ny Jehova mba afenao ambany aliko ny elatra ao dia ataovy ohatrany anak'Andriamasonao mihitsy Aleloia. Azo atao ka izany. Ito Jesosy $100 Koety tonga soa namintso makrina Koety lazana so Sylvie Koety kadaka malala France Mesopi anjana Arabie Saoudite Ingilina Andrenasolo France Normalaseno Madagasikara Hortensine Koety tous Jesosy mandrakizay Allemagne Tsiny Amboramela France Mikely Andrenasolo Madagasikara Erikaraky France Aimé Manambotso France Rosemina France Artisanat de Madagascar France Jesosy Mpandresy Madagasikara Angèle Pagès France Angelina Diamant Chine Ingilina Rodriguez Arabie Saoudite Erikaraky France Marina Tenay Canada Asapostole Madagasikara Lovlitina France tonga soa daholo Antra Clarisse Madagasikara Nathalie Marie Salina Madagasikara Marie Jouet États-Unis Artisanat de Madagascar France
Bersava Koety, Erikarak France, Marizilda Koety, Mel Soube Anjana, Arabie Saoudite, Noélie Fantou France, Siria Moramel France, Azaska Patici France, Verselina France, tahitopotsika rehetra tonga soa daholo dia ho tanteraka amintsika anie zany tsodrano zany inona eno iritsika alleloia eno iritsika dia ataontsika mahafinaritra be ty iry ty melohanantsika nira dia andaloha hijorovavim-belontsika inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany dia afaka manoratra ianao anatin'ny tery ty dia vakiako rehefa avy eo fijorovavim-belona taloha hijorovavim-belona aminareo zao rehefa nizatra mahafinaritra be nitranga teo amin'ny fiainako androany zany dia niova kely ny asako natsonona tao am-piasana zany andeha hanao renfort tany amin'ny magasin anankiray aty an-tanànanay à 3 kilomètre ny tranoko zany ny asa androany misy magasin anay zay aty aminay aty ny magasin aty zany dia azo lazany hoe magasin d'usine dia tsara fantareo raha ohatra reo mpitady an'itony akanjo itony ka hividy mora dia aty amin'ilay magasin aty amin'ny tanànanay ka ny tanànay tanàna kelikely zay fa ny mpiasa rehetra dia nandeha lavitra be daholo androany satria manao inventaire ny fiasana dia voahiraka samy mandeha tanjona ny mpiasa amin'ny magasin dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia zahako navahana tsy narefa lavitra be fa eto amin'ny 3 kilomètre ny asa dia aminay zany vao niasa tamin'ny magasin zany ny ataoko zany dia mandray olona roy ihany zay zany tao tamin'ny magasin ngeza be zay eny magasin ngezangeza dia zao rehefa namalala ny tena tsapako mihitsy hoe misy fahasoavantsika rehefa niditra to dia miresadresaka amin'ilay madama mpitazona an'io magasin io dia nazavazavany anahy teo hoe atono izy izy dia nanontanontany teo zany mba malina reo zany mampiditra ohatry ny isan'andro zao nareo reto dia misy fotoana avy anao tsy malafo mihitsy dia tsy izy zany ozy izy dia ohatra zao dia misy ohatra zao dia tenteneny amizay misy tanjona isan'andro ozy izy zay dia mametraka ny direction mametraka ny lehibe hoe tia ny objectif anareo androany zao ny chiffre d'affaires tokony ho vitanareo androany dia ohatra miteny zany hoe miteny chiffre anankiray zany hoe tokony hatratra an'izao ohatra tokony hatratra 500 ariary dia zay zany napetraky ny zany dia ianao hoe dia tratran'ireo hoe zany tsy ampiananao raha dozy izy fa 3 volana zao izy tsy nahatratra an'izay intsony zay misy fotoana tratra ozy izy fa 3 volana zao izy tsy tratra intsony satria efa tena lasa kely vola ny olona ozy izy dia tsy dia mividy entana intsony ny olona dia tsy tratra ozy izy ilay objectif avy eo dia misy zavatra mahafinaritra anankiray koa satria ao anatin'ny ordinateur io vehivavy io zany misy afaka fenetra sokafana zay misy zavatra zay zany sokafana tsy haiko moa filazana izy na application zany na ina fa sokafana io dia ny magasin rehetra manana an'io daholo magasin ny fiasananay zany dia rehefa sokafanao io tonga dia hita daholo ny chiffre d'affaires ny magasin rehetrarehetra na misy any Espagne misy any Suisse misy any Allemagne misy atao indrindra be dia be atao France zany dia mipoitra daholo isaky ny manapoitra zany anao dia mipoitra eo ny chiffre d'affaires vitana amin'ny efatra zany no toetra firy ny chiffre d'affaires ndray tamin'ny efatra dia kakabe aloha izy natsina afierato izy ampisehoako anao hoe tsika ozy izy atao voalohany anomboka tany tamin'ny 2 ariva tany zany way tsika ozy izy voalohany amin'ny chiffre d'affaires zany atao amin'le misoratra zany zay voalohany dia zay ry any Espagne ohatra zao arakarak'ilay vola miditra ao amin'ny caisse zany dia kakabe izy way eraky ny magasin rehetrarehetra ozy izy tsika ozy izy tena ambony be chiffre d'affaires avy eo tena mahagaga zany ozy dia zany efa rehefa nohatra tsy gaga satria zao rao ny zavatra eritreretiko tsika reto ngely havana tena amin'ny finoanany noko an'izao zavatra zao raha nisy zavatra ve raha nitranga tamin'ny Josefa dia tsy tokony hitranga amintsika dia gaga ve tsika raha misy zavatra nitranga tamin'ny Davida dia mitranga amintsika ka za rehefa namalala dia niazo zao ny ahako ny mba fandresen-daharo ty raha miteny ny Salamo 7:20 dia ny fahasoavana sy ny famindram-po anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia
dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Fahasoavana zany manaraka amin'ny andro rehetra iainana zany a, misy fahasoavana zany manaraka anao foana amin'izay alehanao. Alleloia. I Lazarosy ngery avana na dia tany am-pasana nanaraka azy ny fahasoavana, na dia tany am-pasana aza mbola mitsangana mivoaka tao noho ny maty rehetrarehetra. Dia za zany notrany tsy gaga satria za misy zanak'Andriamanitra ato androany. Alleloia. Dia gaga izy. Dia teneniko ilay izy tamin'ny efatra, jerevy kely leroa hoe le fafily ilay tsika izao satria miovaova foana zany hoe rakaraka ny zavatra. Dia mbola zay foana voalohany, mbola le magazainay foana voalohany, ary ny tena zavatra nahavariana, tena nahafinaritra ilay jogoavam-belona aminareo. Tena misy ilay objectif ilay asina tratrarina. Ilay niteny izy hoe telo volana izy tsy nahatratra an'ilay izy. Amin'ny 10 latsaka ve fa 16h45 riavana nioraka be izy tao am-piasana fa tratra ilay objectif. Tratra ilay napetraky ny fiasana hoe tratra. Mandrapatonga ny amin'ny tamin'ny 9 arivo zay vao nirava androany aho. Nanidy magasin aho. Nihoatra be an'ilay objectif ny volanitra tamin'ny fiasana tamin'ny magasin androany. Nefa ny tena hoe niteny tamiko izy tamin'ny maraina fa 3 volana zao sady kivikivy mihitsy malahelo mihitsy metry zany ndre 3 volana zao raha hoe tsy tratra tsony ny objectif na ny ampiasana izy efa zatra an'izany izy ny atao ny amin'ny direction ary micomprendre zao tsy tsisy vola ny olona, manitra ny olona, sahirana ny olona. 3 volana izy zao tsy tratra tsony ny objectif fa zao tratra ny objectif androany. Fa maninona ary ny tratra izy efa tsy omaly tsy tratra androany tratra satria za tao androany. Za zany zay efa fandraisin-dahatra. Satria misy mpanompon'Andriamanitra, satria misy olon'Andriamanitra mpivavaka mitondra fahasoavana. Tena angatao ao anatsika zany ho tonga tao anatsika ny fahasoavana hanaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika, hanaraka antsika n'aiza n'aiza. Rapitso zao anao raha miditra ny toerana idiranao indray rapitso, mety misy toerana efa misy tanika, efa takarakaina be mihitsy rapitso idiranao. Fa lasa maninona? Lasa mahavokatra iny satria nandalovanao. Zany angentsika riavana. Zany tsika. Tena nandao angatahantsika mihitsy zany hoe za Jehovah ametrao amin'ny fahasoavanao. Dia Josefa ngery avana ohatr'izany. Eritreretinareo fa Josefa zay nidirany. Za mi fa na le lava-drano tsy nisy rano nanompoazana ny Josefa. Rehefa niala tao Josefa lasa nisy rano. Za tena resy lahatra zany. Satria Josefa mantsy nefa tanaty lava-drano dia tsy ampy lava-drano tsy nisy rano le izy. Za tena resy lahatra. Zato isan-jato. Fa rehefa niala tao amin'izay Josefa na rehefa tany Egypta lasa nisy rano io lava-drano. Dia zay tonga tao Potifara, roborobo ny tao Potifara. Dia tonga tany am-ponja, dia roborobo ny tany am-ponja, ny lamima ny tany am-ponja. Tonga tao amin'ny fanapahany Egypta, Egypta natanjaka ndray tamin'ny fanjakana tamin'izany. Tratra mosary ny olona fa Egypta tsy tratra an'izany satria nisy fahasoavana. Jereo Jakoba. Vao nikitika Jakoba ny fananan'ny Labana, dia nitombo be ny fananan'ny Labana. Avy eo amin'izay nivadiky Labana dia ataony zay avoazana ny Jakoba. Mivadika aty amin'ny Jakoba foana ilay fahasoavana. Satria olon'ny fahasoavana. Tsika dia olon'ny fahasoavana. Alleloia. Tsika dia olon'ny fahasoavana. Za zany tena androany tena ravoravo. Izy mirakoraka eran'ny trano tratra ny objectif tratra ny objectif. Za Jehovah saotra. Zany zavatra ange raha tsy hoso-trapany olona zanga iteny tsy afaka ho teneninao an'ilay olona zany. Tanao mantsy, tsika mantsy olona mivavaka tsika. Tsika tahian'Andriamanitra vao nidirantsika ny zavatra tsy afaka hitena zany tsika. Tsy isianao an'izany. Fa ny zavatra ohatr'izany tsy ho aninao sy le olona fa ho anao sy Jesosy. Na zany tonga dia anasy Jesosy le izy. Lasa nandeha nakany amin'ilay depôt. Petraka kely tao dia niteny Jesosy any. Vao niteny izy tratra ilay objectif. Ary zay ny voalohany amin'ny magasin rehetrarehetra. Magasin hatrany misy hatrany Espagne, misy eraky la Frantsa, hatrany amin'ny sud, hatrany amin'ny nord, hatrany amin'ny centre rehetrarehetra. Zay ny tanany lohala nefa ny magasin le anay kely aty amin'ny tanana kely. Variana be zay androany misy olona mandeha 2 heures de trajet, 2 heures de route, tonga ao hividy zavatra. Tena hozy hoe ary lavitra be aza raha za tena ohatrany andrano zay tena eritreritro hoe andeha ho any ary eo izy hividy an'ity entana. Dia ato sisy tsara ngeny entana. Mandeha adiny roa tomobile ny olona mividy entanao. Tena hoe tsy takatra ny saina. Anjaranao indray zao mijoro mba mijoro zay dia inandray ary mba azonao lazaina. Andao aloha ianiritsika, andao ataontsika ity mahafinaritra be te. Ny tena marina nge Jesosy tena sambatra izay manana anao satria zao ampy anay ianao. Fa iny Jesosy tsika rehetra fanjandrena valina, hortensinina,
Izy koa mbola sany avekeo $100 anjaran'ireo zao manoratra ndao mametsika voninahitra Andriamanitra zao teneniko ny olona ray maly tsika moa mila mijoro vavolombelona foana nampianatra olona anankiray zay maly ilaintsika mahay mijoro vavolombelona foana mitedavy ianao fa tsy maintsy mahita zavatra ahafahanao mijoro vavolombelona hitanao mahatonga anahako mahita ijorona foana satria za miteny foana de Andriamanitra mbola te ho tenenina indray rapitso de jerena tsara nge tsy anaovan'Andriamanitra fagagana be indray zao rapitso teneniko anareo rapitso hoe fa nareo tsy mety miteny reo mihitsy zany de tsy ohatrany tsy misy fa jereo fa misy ao mijoro vavolombelona tamin'olona maly zay tamin'izany nanan'olona trosa efa 1 milliard niditra mivavaka ny trosa mbola tsisy nikity na 1 franc ary mbola tsisy afaka fa zavatra nomboka mijoro vavolombelona am'izay zavatra fahako mijoro vavolombelona misy foanao fanjaranao zao tany tompo mino finaritra daholo tsika rehetra azafady indrindra tsiny le version le sika andedavako fa mialatsiny amintsika mialatsiny indrindra tsiny misy le version lera le mialatsiny loatra hoe tsika iravako fa tsiny le naika levako fa Voici un ordinateur. efa manoetra ve nareo alleluia dawary
miaratsiny amintsika fa misy alohan'ny feo tapatapak'izay a tsy avaty amintsika fa tena le klipiny misy keny misy tsy mety tokony mba amboariny zareo le satria hira tena tsara sy mahafinaritra be dia lasa simba be mihitsy le misy alohatran'ny tapatapaka ohatran'ny coupure zay le feo ialanatsika amintsika. Alleloia. Loha antsika maky fijonava volombelona hoy tojo hoe ny tontolo androko androany ohatrany lavitra be zay soratra fa aloha atao ny hijery a. Ny tontolo androko androany tojo dia isaorako an' Jesosy fa dia na dia sous effectif aza anay androany dia tsy hita hoe nisy banga tamin'ny mpiara-miasa fa nilamina tsara daholo ny asa sady vita daholo izay natao. Mbola nisy fotoana nakana aina tsara aza isaorako an' Jesosy niaro ny ampianakavy kely sady nanome anay sakafo zahaza sady faly be za androany fa androany sisany miasa dia tsy miasa telo andro indray aloha. Izy teo dia tsy miasa telo andro indray aloha araka amin'ny programme an'asa. Alleloia. Dia raina Jesosy. Alleloia. Voninahitra n'Andriamanitra hoy Rozy Minafa verset Linafa omeny asa didy foana dia androany betsaka ny vita misaotra ny tompo fa dia tia antsika izy manome fafana hery sy fampaherezana. Alleloia. Amen. Misaotra ny tompo izay ozy izy manambotsofa mbola andratra ny fotoana androany betsaka ny nadidina atao androany tsy nividy zany la tsy teo ianao nanampy anay. Misaotra raha io. Amen. Alleloia. Alleloia. Hoy Lina misaotra n'Andriamanitra lehibe fa ny teniny zanako lahevo hoe misy retard ny train dia mitarabe vao tonga any amin'ny toerana novany stage dia kivy izy hoe hiena koa ny andamin'ny tehako izy dia nanapa-kevitra ao ny tonga azy nefa za koa miditra amin'ny 7 maraina efa mivalo mahery vao nenga ato an-trano izay mianaka lana lavitra akaiky any. Misaotra n'Andriamanitra fa voaritra tsara izy za tonga dia lasa ny asa tena tsy tara tonga tany am-piasana mbola nisy 4 minutes. Alleloia. Raiko Jesosy nanafainganany tiako lamina tontolo andro ny menakavy kely dia tafahoana soamatsara ato an-trano indray izay any voninahitra ho azy irery any. Amen. Tiany hoe manambotso be mihitsy io ny hira io. Alleloia. Alleloia. Misaotra ny tompo a hoy Angela Diamana tratra fandarana anio dia raina Jesosy fa salama tsara na dia raiky ny voyage lavitra aza maka aina tsara fahiny Jesosy.
Aleluia misatra Jesosy malala hoe kodany lafa mbola meny tombonandro fahavelomana sy feno fiarovany tompo hatrany fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany. Aleluia, amen, aleluia. Hoe Angelina Rodriguez hoe aleluia. Tany zao fa ny mpampiasa koa dia taloha dia tena olona sahirina, tena sahirina kely sady miady foana fa nomboka tamin'ny volana avril teo dia niova tampoka be mihitsy ny fiainan'ny zareo. Lasa sefo ny madamako dia lasa manam-bola be ary faly be izy ny teny tampoka hoe niova asa sady tsy mandeha isan'andro fa ato hatrany foana nefa mandray vola be dia amin'izao izy ny teny tampoka tamin'ny herinandro sady nampiseho plan an-trano atao tena voninahitra n'Andriamanitra rery ihany sady tsy miady lava intsony zareo na koa tena tain'Andriamanitra be sady mety fahitavity be foana ho an'i Jesosy ny voninahitra. Aleluia. Hoe Angelina Rodriguez aleluia. Hoe rika hoe aleluia dia Jesosy fa mbola nomeny hery sy fahasalamana izay menakavy kely sady narovany dianay ka tafody tato an-tokantrano izay menakavy kely. Amen, aleluia. Hoy ny ana-maintso hoe aleluia dia Jesosy fa tena lehibe ny fitiavany. Aleluia, indrindra sy novahany ny olona rehetra azy rery ihany ny voninahitra. Aleluia, amen. Zay aloha ny vovony ato mino fa zay daholo misaotra anareo nanaiky amin'ny hoe voninahitra n'Andriamanitra dia Jesosy hamaly fitianareo. Avy hatrany dia hitra amin'ny torotenitsika entin'ny rahalahy Alain Zoky Alain asany apôstôly nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tompary Zoky Alain, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur menakavy, tahiny Jesosy tsika tsirairay avy anatrika izao vavaka fiambelana izao. Raisiko fifaliana lehibe ho anary avy namalala zara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany. Ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio 7:20-20. Matio 7:20-20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Aleluia. Ny soramandry etsy ambony manao hoe ny nitenenan'i Jesosy maro ny tanàna izay efa nanaovany fakakana maro. Aleluia. Zao vanim-potoana izao raha namalala dia vanim-potoana tena ilain'ny olona izany fitsarana izany. Ny fitsarana moa raha namalala dia famelombelomana. Nanasan'ny olona miaino azy Jesosy mba hanantona azy satria fantatry Jesosy fa ny fankanesantsika eo amin'ny Jesosy irery ihany no hanome antsika ny fitsarana. Fony Jesosy nitody tany Galilea no nilaza ireo teny ao amin'ny Matio ireo. Matio irery ihany no mpanoratra filazantsara nanoratra ao amin'ny fanasana nataon'i Jesosy io. Ka hoy Jesosy manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra hiasa mafy sy mavesatretana. Aleluia. Teto izany rehefa namalala dia nasain'i Jesosy nanantona azy ireo olona mavesatretana. Jesosy mihitsy teto no manasa satria fantany fa tototry ny olana ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ary dia tena miasa mafy nefa tsara mahazo ny zavatra ilainy. Nampalateny teto Jesosy ry avy namalala fa hanome fitsarana ho an'izay manaiky ilay fanasana. Rehefa namalala andao apetratsika eo amin'ny Jesosy izany entantsika mavesatra izany. Jesosy teto rehefa namalala dia efa nampanantena antsika hoe makanesa ty ianareo miasa mafy sy mavesatretana. Ao amin'ny Jesosy irery ihany rehefa namalala no misy ny fitsarana. Ka ataontsika rehefa namalala, ataontsika nantona amin'i Jesosy
do apetratsika amin'i Jesosy zany eto mavesatra atsika zany. Maro ny akamaroan'olona amin'izao fotoana izao raha manamalala mitotototo mitady nefa ny zara fa mahita. Maro mihitsy ny any tsy mahita. Ka andaotsika raha manamalala, andaotsika hitsahatra, andaotsika anatin'Andriamanitra, andaotsika anatina amin'i Jesosy, tao amin'i Jesosy ihany misy an'izany hoe fitsaharana izany. Andao tena apetatsika amin'i Jesosy zany eta mavesatra atsika izany. Satria izy eto efa milaza mihitsy amin'ity teny ity fa hoe makanesa ty ianareo izay miasa fantatra sy mavesatra. Inona ry havana malala? Mitsara tonantsika. Inona ry havana malala? Mitsametrahantsika. Vanim-potoana izao ry havana malala. Vanim-potoana izao, vanim-potoana izao, izao fotoana izao mihitsy no makanesantsika Jesosy. Izao fotoana izao mihitsy no ilaintsika an'izany fitsaharana izany ry havana malala. Ka inona no mahatonga antsika tsy hitsahatra? Inona no mahatonga antsika tsy hanantona amin'i Jesosy? Inona no mahatonga antsika tsy hametrahantsika an'izany hoe eto mavesatrantsika eo amin'i Jesosy izany? Do apetratsika eo amin'i Jesosy ry havana malala. Do apetratsika eo amin'i Jesosy izany eto mavesatrantsika izany fa tena hoe fotoana izao, fotoana ny fametrahantsika, fotoana ny tena hoe anatonantsika amin'i Jesosy, fotoana nametsahantsika ny entantsika mavesantsika, fotoana tena hoe hitsaharantsika eo amin'i Jesosy izao vanim-potoana izao ry havana malala. Daontsika ry havana malala, daontsika tena hoe hitsahatra eo an-tongotry Jesosy, andaontsika tena hoe hametraka ny enta-mavesatra antsika eo amin'i Jesosy. Efa fotoana amin'izao. Za ry havana malala tena hoe mbola mamaky an'ity teny ity fotsiny dia tena hoe mahatsapa hoe ao amin'i Jesosy marina no misy ny fitsarana. Ao amin'i Jesosy irery ihany no fiainana. Ao amin'i Jesosy irery ihany ny azo ametrahana an'izany enta-mavesatra izany. Ndao tena apetrakantsika eo amin'i Jesosy ny fiainantsika. Ndao apetrakantsika eo amin'i Jesosy ny enta-mavesatra antsika. Andaontsika hitsahatra Jesosy satria efa andro ny fitsaharana izao. Dia tena mino ry havana malala. Izay ry havana malala ny teny izay nitoriako teto aminay eo. Izay ry havana malala, marina fa fohifohy ilay izy fa mino ry havana malala fa misy azo raisanareo izay ny teny izany. Dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Ankasitraka indrindra zokianay tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Andriamanitra manakaripasoavana hoe maro fitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana dia maresa foana amin'ny asa mitombo. Halleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe makanesa ty ampoka ianareo izay rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana fa izany no hanome anareo fitsaharana. Halleluia. Makanesa ty amiko. Ny hoe makanesa ty amiko dia invitation. Ny hoe makanesa ty amiko ihany koa dia mitaky dingana avy amin'ilay olona izay antefany izany. Azo Jesosy atao miteny hoe aza mihetsika eo fa izaho ho any aminao. Azo Jesosy atao miteny hoe aza mihetsika eny fa izaho avy eny. Hoy Jesosy makanesa ty. Ary ilay makanesa ty nefa tsy lavitra. Mety dingana anankiray. Fa Andriamanitra dia mitaky miandrandra dingana avy amintsika. Be dia be ny olona miasa fantatra, mavesatra entana aman-taonany. Fa dingana anankiray anatonana an'Andriamanitra tsy vitany fa mavesatra aminazy. Misy ramatoa loha entana gony be. Dia nandalo avy any olona mandeha 4x4 pick-up ireny dia hoy izy ilay olona mitondra ilay 4x4. Bebe
mikara fa mbola andeha angano andeha any alavitra any avy mikara fa entinay bebe mikara to amty napikarina teo amle pick-up teo amin'ny le amle bainina iny arinina asa amizay nandeha taitra misy lehilahy tena mitony loloha letana nandeha de efa maretina tamin'le tobily efa mandeha amizay le tobily mijery amle rétroviseur taitra be le chauffeur anyjanona ay le raha matompo pelakeo amle 4x4 vola loloaviny any le entana fa maninona tsy aperaketsy le entana ka entako ty ozy iziko ka ianao nge efa entinay ka entako ty mbola loloaviny any zany sady mandeha amle tomobily ferifery ny olona manao ohatr' zany am'izao fotoana zao efa mba entiny jesosy zao mbola entiny koa ny anazy ny entany hoy jesosy makanesy aty amiko izanareo rehetra tsy akanavaka zany niza na izao tontolo zao aza ho any am' jesosy de mety aby tena marina kerefana izao tontolo zao mihitsy nke ny tena tokony anatina an' jesosy satria tsisy olona tsy miasa faritra sy mavesatra etan'izany hoy bokin'ny joba toko 5 andehan'ny 7 ngefa ketsika ozy joba toko 5 andehan'ny 7 nefa teraka ao amin'ny fahoriana ny olombelona de taka mifanida ny kilalao nafo miakatra tsy mahagaga zany zany olona miasa fatratra sy mavesatra etan'izany ianao zany tsy gaga zany mahita hoe ay fa mba ahoana ary fiainan'iny olo iny to miasa fatratra sy mavesatra etany fa rehefa tonga eto am'ty tany ty tsika ny atongavatsika eto hiasa fatratra sy avesatra etany jerenareo tsy azo ekena ho ponina eto tsy azo ekena ho velona ny olona ray raha tsy mitomany aloha nareo misy mpampiteraka eto de mahafantatra tsara fa raha voazaza teraka ka tsy mitomany de tsy normal sa tsy mahazo zany ny ana-maheso tsy normal raha zaza teraka de tsy mitomany zany hoe tonga de atao fantatro mihitsy fa raha ho eto am'ty tany ty anao ny riary de ranomaso ny anomboanao any fiainanao eto ary mampitomany eto ary tena eta mavesatra eto fa tena marina ny tenin'ny joba marina ny tenin'ny joba fa teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona ny atongavantsika eto de ho teraka ho amin'ny fahoriana hiarika aretiny tsika tonga eto hiarika tsy fisiny tsika tonga eto isehedranoanany tsika tonga eto amaolana tsika ibaby hitondra olana hitondra aretina hitondra ozina fantatr'Andriamanitra zany ary tsy hoe jesosy tsisy plaso anazy tsony tao losifera tsy nisy plaso azy tsony tao an-danitra tao jesosy tena manana plaso eo an-danitra ao eo akavanan'Andriamanitra fa nasian'Andriamanitra nidiny eto an-tany mba haniny mba hitondra ny fahorian'ny olona rehefa mba hameny olona fitsarana ny olona miasa fatratra sy mavetra nizaniza zany eto tsisy hoe jesosy tonga ho any anina sy anina sy anana fa vao teraka eto ny olona de miasa fatratra sy mavesatra etana izy fa ny mahasamihafa azy misy ny olona mifidy ny hitondra entana ohatra le raha matoto ambony 4x4 teo manisy ny androm-piainany nefa mafantatra fa misy zany jesosy zany misy ny filazantsara mitsangana tamin'ny maty jesosy fa za miteranao tsy tokony hifidy an'izany ianao raha tonga eto androany mety ozy ngamby ianao hoe mba possible ave zany zanana fitsarana zany possible ave zany zahako hoe reto eta mavesatra eto de anana fitsarana ako tena possible zany raha manaiky ianao possible zany raha manaiky ianao ary io eta mavesatra io io fiasana fatratra io tsy maintsy ampitomanina la tsy mety mitomany mba ho velona misaotra ny mahenso io hoe miasa fatratra sy mavesatra etana io tratran'io daholo nizaniza tsika makikely ten'Andriamanitra ny salamy fahavalo amby telopolo salamy fahavalo amby telopolo azy vady 9 hoy Davida ny eloko efa mihoatra ny lohako takan'entana mavesatra izy ka tsy zakako
aina de tavita mpanjaka manentana mavesatra tsy zaka eretinareo mpanjaka aza manentana mavesatra tsy zaka davida koa zany niasa fatratra sy mavesatra etany ary ny olona teo alohantsika reny niasa fatratra sy navesatra etany misy olona miliardera fa miasa fatratra sy mavesatra etany gasy tadidinao prime ministre frantsay taloha namono tena eo prime ministre fa tsy filoam-pokotany kory na hoe sekreteran'ny fivondronana fa prime ministre namono tena mpilalao oronan-tsarisary mihetsika fatratsy manan-karena be mamono tena mpira malaza mamono tena so de verne na feno stady zany Mike Bryant zany mikika daholo ny vehivavy tia azy ka ozy zany hoe fatratra miasa fatratra sy mavesatra etany reny ary teo faty reny ary maty impirina namono tena saiky tsy maty fa maty any leo ny olona farany fa namono tena foana izy fa efa intelo izy no namono tena de avitra foana farany zao de maty teo faty miasa fatratra mavesatra etana fa ao ny miasa fatratra sy mavesatra etana manaiky ny anatony satria zao ny famonjena de mamem-poana araka antempotoany nomena ny olona rehetra io satria olona rehetra eto tany mila an'io ary fantatr'Andriamanitra fa mila an'io tsika nampidininy Jesosy mba hanome atsika an'io fitsarana betsaka ny olona tsy mahafantatra an'izany inona zany fihinana ve zany fihinana ve zany mba inona ary zany fitsarana zany fitsarana zany de fitonina fijanonana ho an'ny olona mitotototo sy miazakazaka tsy misy fitsarana de omena fitsarana rehefa tonga amin'ny fitsarana io de mipetraka mijanona misotro rano tena tsotsofina ary miazakazaka be iny zany ianao tamin'ny grevy zany isany hoe point de repos de eny amin'ny point de repos iny olona misotro rano sy ny sisa tratrany lacrymogène tratrany dona sy ady amin'ity fiainany ty ianao tsy ahita point de repos zany ianao fa Jesosy ny point de repos atsika rehefa ary zany natonga an'Andriamanitra nanisy ny andro fitsarana makanisa ty amika anareo sy miasa fatratra sy mavesatra etana fa zany manome anareo fitsarana ny andro fitsarana de ny andro sabata ho anao zay mbola miazakazaka mitotototo tsy mahita fiadanana tsy mahita filaminana za mba manasanao raha afaka pitsika hitsahatra ndao mahitra amin'ny fitsarana nge isan-kerinandro mahatonga antsika ohatra zao isan-kerinandro tsika mahazo fitsarana meny Jesosy atsika ny fitsarana isa-sabata ary tena fitsarana io ao ny anasanany areretana ao ny ijerena ny olana rehetrarehetra ao ny amahan'Andriamanitra ny olana ao ny anafiana hery atsika impiry tsika ry avana efa somazana efa reraky miady reraky ny problème ngamba ro volana lasy zay tena amin'iny andro zoma mihitsy ny tena misy olana mitsanga ho zay mantsy mampino soy ihany fa sabata rehefa avy eo io fitsarako atao fotsiny zay ampivadika ny olery io ny olana am'zany efa mitotototo mabesatra ny olana fa ny andro efa manomboka amin'ny 4 zoma io tsy tonga eo ka tsy mandeha masao tsy tonga eo sabata io ho zay mantsy-pony soy iandry fa tsy latsinainy rapitso fa sabata tonga am'izay zava tena reko mihitsy ke revany ohatrany hoe misy zahatra manoatra rehefa tonga io zoma io zoma hariva maty masoandro tsena manomboka ny sabata manidy trano ianao mapetraka amin'ny parkina ny tomobilina mody ao an-trano ianao apetraka ny kitapo apetraka ny zavatra rehetra momba ny asa tena hoe mipetraka eo ambony seza ianao fa tena renao zany hoe fitsara alleluia tena fitsara de inona moa tonga ny latsinainy tonga ny vita ny sabata lady fotsiny de le problème be tamin'ny zoma iny ohatrany tsy hitany hoe lasa izy tsy hita hoe lasa izy zao tsy hita hoe lasa izy nge problème nge zany ry avany na rano nangotika mihitsy mikibo le eritreritra an'izy aiza zao le izy sofa misy io sabata fitsarana io alleluia fa zao ry havana
androany eto misy olona iantefana zany teny zany misy olona ingana zao miasa fatratra mavesatretany fa io olo mihitsy no mifidiny tsy tsara mifidy tsy andray an'le fitsarana satria Jesosy nefa miteny hoe zako angeno ame anareo fitsarany ty zany misy zavatra atao hoe fitsarana ameko anareo apetrako amin'ny fiainanareo na ianao raha mainao nisy teo tsahatra ianao na le mitotototo lalan-draha amin'ny lohanao mipotra daholo tsy eo io tenda tena miazakazaka manenjika fotoana tensionnao raha tsapaina am'izao efa firy ho Jesosy avimo hoe akanaiza ty amiko lery azaka zahantsika makary dingana ray fotsiny fataovy mitodika amakao am' Jesosy makanaiza ty amiko ianareo zay miasa faritra sy mavesatra ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra zay ho atao ao amin'ny fiainana za ame anareo fitsarana ozy Jesosy raha toy zany teny hoe eto ziako fa menara amiko mamare fanasady sy miavina koa de ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo ny vatanao mitsara ny fanahinao mitsara mampilamitsaina ngeravana manana an'Andriamanitra hoe hitanao tsy misy ady misy problème ampiovahana zao fotsiny ao tsenao tsy voavahaky fa rangava voavahan'ny Jehovah Andriamanitra io alleluia tsy voavahaky io voavahan'ny Jehovah Andriamanitra hitanao misy fotoana ny olona anao voavaha amin'ny alàna fiandrasana an'Andriamanitra za misy fotoana ohatry zany misy olana mitranga raha iny anao tonga de mare fanapa-kevitra mitotototo ohatry nentinizy mitotototo fa zao miandro fotsiny aloha inona ny atao am'ty mbola tsisy izy atao fa za tena niko anareo Jehovah fa matetiky olana io ny ana mivaho azy amin'ny fotoana mandeha ny fotoana mivaho azy fotsiny avela am'izao fotsiny tena to de Jehovah tena anao io fa tsy anahy fitsarana ike zany fa ny olana mety ve ny olona ndray sa tsy andray le fitsarana misy alaina fotsiny apokalipsy toko faharoa amby roapolo vakitsika azafady apokalipsy any farany mihitsy any amin'ny farany baibolinao mihitsy any amin'ny pejy farany takelaka farany amin'ny baiboly misy zany apokalipsy 22:17 nge vakitsika apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fafito amby folo averimbery satria misy aminareo manao famitena natolo-teny de mety tsy voalinareo verset apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fafito amby folo ny fanasiny ampakarina manao hoe avy areo ka zay mahare anao hoe avy areo ka izy ho avy izay mangeta eto ary izay mety aoka izy isotro mamepoana amin'ny ranonaina iza ny olona invitena eto zay mangeta eto ary koa izay mety izay manaiky an'iny izay manaiky isotro misy rano zany eo mena memepoana ranonaina ny anarany tonga ny invitation avy zay rehetra ho avy zay rehetra mangeta eto ao zany mangeta eto de misotro ao misy mangeta eto fa tsy mety misotro araka ny teny tamin'ireny ny olona hoe mamono tena mamoy fo renike tsy lavitra andrenike ny famonjeny misy rano zany mikoriny ao iny le atao hoe ranonaina de zay mangeta eto misotro maimaipoana io de zay mety de misotro fa misy ny tsy mety zay mety de misotro maimaipoana amin'ny ranonaina de azo fitsara de azo fitonina de azo hery ianao zao androany le mety sa le tsy mety ianao zao le mety sa le tsy mety androany hoy zany izy akoa mba izy akoa ny tsy ety an'izany be deabe ny tsy mety ka be deabe ny olona misafidy ny asa faratra sy mavesatra etana za tena miteny anareo fa mampatahotra ny olona ny fivavahana misy olona zany teneninao misy hoe zao misy olona zay tadidiko misy olona naratokantrano io olona io pasteur zay zao ny problème tena tsisy hevitra tsony ty tokantrano ty zao mantinazy mbola misy hevitra io ka izy ngena pasteur le vatok ke pasteur efa tena manaraka efa tena miaraka be mihitsy efa tena ohatra sosotro zao mihitsy zao mantinazy hoe tena mbola avitra io fa zao andosika ivavaka zany efa mivavaka andao mihitsy atsika tena ivavaka andao hiditra lalina amin'ny fivavahana
dia nijery ny comptentsika amin'izay izy taloha zaho izy eritreritra ny olona rehefa tenenan'izay andeo hiditra lalina zay tonga dia ohatran'ny matahotra zany olona hiditra andeha hanompo sampy antso dia vory ve sa hivoakalina sa miditra lalina zany ny levana ohatrany zao ataontsika sao zany miditra lalina zany mivavaka androany a dia mbola vavaka koa rapitso a dia rapitso maraina androany alina matory vokatry ny fivavahana dia rapitso indray mivavaka manao mijoro ho vokatry ny fivavahana alleloia zany hoe tsy hoe androany ianao vavaka dia rapitso ianao hafahafa vavaka ianao androany vavaka ianao rapitso vavaka ianao rafaka rapitso zay kely izy dia hoe teneniko anareo hoe misy ny mety dia misy ny tsy mety zay mangetaheta dia misy tro ary zay mety dia mangala koa dia misy tro alleloia fa maimem-poana ny ranonaina jesosy lavana efa eo a jesosy a tena mila atonina betsaka ntsika ny olona miandry an' jesosy hoe anatona antsika misy fomba fiteny zay fotokazo sy vonona ka zay manina manatona ianao ve ravana firy taona ianao mitondra avezivezin'ny olana sy ny problema tsisy zay tsy tonga anao ozy zao fomba fiteny zay rehefa teteny zany hoe rehefa tsy teteny zay nandiraka ny dadarabe de izy hoe nitsabona tamin'le gasy iny manompo sampy ny dikan'izay nalao ody ny dikan'izay nitsabona tamin'le gasy zay fa zay nasen'ny olona ny teneninao dia nataonao nefa ny isan'andro tonga aminao ny tenin'Andriamanitra hoe manatona ny Jesosy ameo azy ny fiainanao izay rehetra miasa fatrasy maveretana manatona makanesa ty amiko fa za mihazo fitsarana impiry ny olona mare an'izany antso zany hoe miantso anazy Andriamanitra miantso anazy Jesosy fa mboana mihodina ihany aloha dia mitady zavatra nisy olona zay hoe zareo ny delivrena fa enjatra ny delivrena zany satria maninona voatetiny daholy raha mbola resaka io fanafanafody io alleluia nety mandeha ary amin'ny dohaniny hafary dia nahazo aloha tany dia tsitrana tany ka vo me misy zavatra miombo any dia nandeha tary amin'le dohany tary indray dia mandeha ary amin'le anankiray olona mpitay zany dia mandeha ary amin'ny mpitay tonga rany amin'ny ary amin'ny komoriany na albadira rehetra rehetra katao tamin'ny daholo nentina tany amin'ny faritra varatra tany dia nasiana ino misy ina moa le samina tamin'ny trobo fa renika fa na anankiray miditra ao Jesosy rery isa mbola tsy niditra tao niditra tao daholo raha mbola fitsabona netim-paharazana sy resaka dadarabe sy mamarabe sy ny fanompanotra sy ny rano sotroina sy ny rano voasina sy lavenina tsy tonga tao Jesosy rery sisa mbola tsy Jesosy any nefa iany foana izy amin'ny mafamaraka fa misy olona miteny ary amin'ny anina ary amin'le tanàna ohatr'izao a misy olona ary amin'le nany ohatry lavabato ohatr'izao dia any ianao mandeha dia zao ny tenjera ny lalana makany Jesosy zany ngeravana izany tsy mahare momban'i Jesosy hatramin'ny izany tsy mahafantatra fa misy zany Jesosy zany nga zany mila makaroplanina ianao dia andeha ho an'i Israel makanesa ty amiko zany a loaliko eo fotsiny afolotra ao dia efa makao amin'i Jesosy ianao ianao miala amin'ny raha tsy fanaonao fotsiny dia efa Jesosy makao amin'i Jesosy ianao dia makanesa ty amiko tsy hoe makanesa ty amiko ianareo dia mangala visa manao fa passeport dia mangala visa dia makaty Israel manangona vola dia mividy billet d'avion any Israel dia rehefa tonga aty nareo dia mipasy mandeha kely correspondance dia tonga ato Jerosalema dia makeo amin'le rindrina fitaomanina tsy zay nge makanesa ty amiko fa raha izany dia mpanompo sampy ny Madagasikara mbola misy any eo akaikaiky ny tanàna eo akaiky fa Jesosy ny tena akaiky fa Jesosy ny tena makanesa eninao mihitsy manaingy amin'ny tenanao fa napaha-kevitra sy naimponao dia andeha anatona azy na eo amin'ny trano misy anao io afirety fotsiny nge lohaliko hoe migovo mandoaly inge manatona azy ianao dikan'izay miala amin'ny raha tsy fanao manatona azy ianao dikan'izay mamaky baiboly manatona azy ianao manao an'izay mifadiny ratsy manatona azy ianao dikan'izay makanesa ty amiko daolo ny dikan'izany alleloia fa tena tototra ao le olona tena
manotely iza ndray zao io fa karazana fanompotsamy zay tsy nalehany fa tsitrana izy tsitrana tsy maintsy tonga taty amin'Andriamanitra any ny farany Jesosy ny farany indrindra nitra fa Jesosy koa nanafaka andreo rehetra aleloia Jesosy ny nanafaka andreo rehetrarehetra reo tena nanome fitsarana nanala leta mavesatra sy ny fiasana fantatra Jesosy rehetra mahavita an'izany aleloia za androany teteny aminao teteny amintsika rehetrarehetra raisy zany fitsarana zany zareo rehefa nomboka nivavaka zany a araka nyteniko tamin'ireo hoe trosa ny problème le tamin'izany fa tsy nitrosa ny afaka aloha fa ny fitsarana sy ny fiadanana nidina voalohany za taloha fa nomboka nivavaka de za te hamono tena misy tena finiavana te hamono tena za nefa te hamono tena foana tena te ho faty tena te ho faty vao fo de te ho faty za tam'izany sasaby mihitsy tsy matahotra voadona tomobile mandeha moto de mafy be rehefa midona de fa zay zany efa te ho faty fa tsy mety maty misy fotoana efa mandeha mafy be de nidomina tomobile am'izany mandeha manenjika mitady volana antoavina trosa domina tomobile ministera ny fitsarana zay nanao sens unique izy de zahako sady mijery tomobile ry no mandroso aika izy nanao sens unique domina de retinareo complet fetiko miasa efa mba akangasisana namborana kely mbola voameko mbola tsy voalovola koa natao trosa tam'izany fa nitsombadibadika zao de lasa le hitanao tsy le olona le amin'ny dessin animé misy poids bomba reny drovitrovitra de mividanan'le ministera fitsarana complet re complet be teny amin'ny pavillon reny tena mekena ihany aloha fa tsy fandirana fa tsy matahotra no faty fa tsy mety maty nanenday amin'iny analakely mandeha mafy be mitady vola misosa aminay amin'ny moto eo amin'ny devant glace eo misy olona nepita eo amin'ny glace eo analakely fa tsy maty tsy maty faty de damina fa tsy mety maty fa tsy natahotra no faty satria fa te ho faty fa ny zavatra mahafinaritra de zao fa nanomboka nivavaka ozy ianao de nanomboka nandray an' Jesosy ho tompo sy mamonjy teo amin'ny fiainako fitsarana niditra voalohany to de zao ny tanatiko tsy migaditra any aranga mbola ho afaka ranga reo le trosy reo nanantona azy miaraka amin'ny eta mavesatra nge zany eta mavesatra nge zany ry havany alleloia mavesatra zany etany zany zany miasa fatratra zany mety mbola tsy hitanareo nga maniara-baky teny ohatry zao zany miasa fatratra fa raha zany miasa fatratra zany de zao foa amy 5 maraina alohan'ny atongavako miasa ampiasana amin'ny 8 efa mila mahita vola aloha versenany amin'ny banky andoavana volan'olona de mirava ndray amin'ny 9 de manomboka mandeha gauche à droite naiza 5 kilometatra ka mitady vola mody reny amin'ny 3 maraina tsy vola hitany iny le ifoazana amin'ny 5 maraina indray andeha versena vao mitsokatra amin'ny banky zay tam'izany amin'ny 7 maraina de efa afaka miditra any amin'ny banky zay efa client ngeza tam'izany efa client ngeza mantsy rehefa misy centaine de millions miodikodina anatin'ny compte efa ngeza ianao zany fa tena tsisy fitsarana zany ry havana tena mitotototo zany ry havana totototo tena mitotototo araka ny teny taona misy fotoana zahako le nidominy tomobile teneko anareo zay le nidominy tomobile le teneko anareo nitsambadibadika be de nivadika ny lohaliko io nikisaka ny apelan-dohaliko le tolany amin'ny lohaliko nikisaka de nasina plâtre de rehefa misy plâtre am'izay tsy afaka mivoaka ny trano tsy afaka mitondra tomobile tsy afaka mandeha moto tsy afaka mandeha mitady vola trosanao eo ihany de inona nataonay ozy ny dokotera kama tsy tadidiko tsony mety hoe 1 mois et demi io vao esorina tena am'izay masamaka tsy vitako fa zany mila mietsika mila mandeha mitady vola inona nataonay mivady alaina am'izay nety natao midosiny de tondrahana rano iny plâtre iny rano mafana de lasa malemilemy de tezina amin'ny hety de sokafa sorina tsongoro de io am'izay le tongotra mbola tsy de makay mbola tsy de orina amin'ny
orina amin'ny dilily coco io apelandohalika io ange mahatonga anahako le tongo filana io tsy mbola mora reraka am'izao fotoana zao satria maninona tsisy fitsarana ke zany na fotoana itsarany apelandohalika eo ary tsy misy na le apelandohalika eo zany maninona zany ary reny voana apelandohalika mbola tokony hipetraka tsara trosanao tsy manaiky tompotrosa tsy mirarahana zany misy fotoana ke zany afana tam'zany tena mba misy an'le tompotrosa mba aseho manaty tompotrosa zany miaraka amin'ny mba manao mampalahelo aseho sy aderaderana io satria voninahitra le plâtre manaty daholo nareo sy tena tratran'ny accident tratran'ny accident ona mivolanay taitranao anke tsisy afirarahana zay plâtre anao misy aloha esorony tena fa tsy rahin'ny olona ihany na ny apelandohalika eo raha tsy nisy fitsarana tam'zany hitezina re mianatra nandeha de orina amin'ny dilily coco asiana labozia asiana ina moa le menaka natao mampinina tam'le zay izy koa ohatra no ahitahita zavatra atao azy le tany an'ireny aiza ohatrany ty de ampina an'ity de asiana an'ity de orina de asiana atao am'le amin'ny labozia ohatra zao de orina fa nety le izy ary tokony manasitrana lohalika fa tena tsisy zany atao hoe tsisy fitsarana de mikitringatsingely aloha amin'ny voalohany de ohatra mezatra ihany de lasa re de adinao hatramin'ny apelandohalika eo fa nitrosan'olona tsy maintsy volana de tsy sanaka an'le dokotera ntsony mandany de hoe nanahoana efa mety to tsy nanala plâtre efa afaka tsy enjany zany fa tendreko anao zany natao hoe miasa fatratra sy mavesatra etana tsy vitako zany mipetraka tsy menakomby mihitsy ka fa indry le ohatra maridrihatra maina de asiana fa tsy niatra za mahafantatra olona ohatra zany na natrosa aman'olona de nenjery ohatra de nisy plâtre nytonga efa roa taona tena marina de tandaza izy efa roa taona tsy nesorony le plâtre fa isaky mainty mifandana olona de laika mbola tena ty mahaza aizako izy tokotra tsy hositrana ngamba efa roa taona eritona sy tapa tsy nasorony le plâtre fa iny zany natao ty anina am'le olona mba alahelo le vola kisa aiza io any mbola ohatrany fa za mba nanandrana nananao an'le izy aiza my vola ozy ny olona fa tsy sao de mba mody atao koa ny olona ke fa tsy natoky an'olona zay olona fa mody tampaka ny tongotra ao de nesorina le izy fa efa mitsahatra Rodriguez efa mitsahatra pommade tigre natao tamin'io daholo mampety an'le apelandohalika daholo na pommade tigre na tambatambatra eo fa nety le izy sainao fotsiny amafisina hoe lohaliko ny somary faible fa ny lohako mbola mandeha de lasa manitsaka embrayage am'za mbola teraka tongotra vy le izy manitsaka embrayage am'za mbola enina mavesatra mihitsy ny mitondra tomobile raha vo mboty azy de marary ny lohalika anao mandeha moto fa riavana melaka maka fa ny fotoana nahitako an' Jesosy am'izay vola mbola tsy hita fa fitsarana ny tonga zao aloha ny tao amiko voalohany za tsy hamono teny zany tsy hamono teny zany zany tandrina sabata voalohany zany teneniko anareo fa tena tsapako zany io fitsarana hoe andro ino ary ty andro ty tosy ny andro avavy tosy ny andro mahavariny ty andro ty fa tena fitsarana io andro ary tena Jesosy nanome atsika an'io ry havana Jesosy Kristy tompony sabata ho ny fiteny izy nanome atsika fitsarana ka zany rano mba miantso anao mety mba miaina an'izany ianao mety kely ny problemako ny problemanao mety ngezano ny problemako fa za fanena tamin'i Jesosy nanao dingana alleluia nanao dingana ny dingana nataoko makany aminy fotsiny tsy misy fahaizana hoe makany aminy fa ny fonao mihitsy mitsotra za Jesosy anatony anao a Jesosy alleluia de zao no nataony ao fa meko fitsarana ianao de zao hitanareo zao alleluia zao ataontsika itiry rehefa avy ao alleluia za no tenteny aminao manao hoe
dingana fotsiny ny angatahana aminao tsy mitady zavatra be deaibe aminao Jehovah tsy mitady zavatra be deaibe aminao Jesosy fa zao dingana ny tediaviny aminao mbo ataonao hoe zay dingana izay makanesa aty amiko ianareo izay mahazafatra sy mahavisatr'etana za ame anareo fitsarana ary izy efa miteny hoe amme dia tena manome izy fa tsy sarisarina fitsarana fa tena fitsarana nomeny atsika fanapa-kevitra no emenanao ny vahaolana efa tonga any aminao ny invitation fa ny invitation zany nge afaka omenany olona misy fotoana mba mikarakara fety dia misy olona omenao invitation misy olona miteny hoe za tsy afaka manome invitation Jesosy androany mbola tsy niteny koa rehefa ny fizana fahatsapana dia efa misy miantso rehefa io ny raha anarako radio akiradio alleloia raha misy mazoto izara fahatsapana afaka tonga izany olona izany miantso ny compteko radio akiradio dia miditra amin'ny fizanana fahatsapana isika dia afaka mitenanao inona mba voarainao androany inona ny azonao lazaina inona ny azonao ambara ndao raha-mpanositsika rehevatrany ary raha vavisika Ingrina Rodriguez inona ary ny azonao tantaraina androany inona ny azonao ambara anao fitenenana Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy daontsika rehetra dia mankasitraka amin'ny fitenenana mankasitraka nareo mirahalahy tamin'ny tenin'Andriamanitra fa mampahero ny zavatra tena nakasika be anay dia hoe ahitsika raha voatonga etao tany voateraka fotsiny izany tsika dia vao izany miandratsika satria tonga dia raha maso aloha efa tsy mety betsaka zavatra navesatra antsika ny aretina ny olana ny problème fa nefa kosany ny famonjena dia efa nomena maimaimpona dia Jesosy izany dia famonjena ho antsika dia raha teny Jesosy hoe makanisa ty amiko dia izy tsy mitady zavatra be deaibe fa isika amin'ny fanapahan-kevitra sy ny naimpontsika dia mila manatona anazy amin'ny fontsika dia fahatelo hoe tsy ahita point de repos eto izany tsika raha mbola eto amin'ity hita fiainantsika ity fa Jesosy ny point de repos antsika dia ny fitsaharana dia ny sabata satria Jesosy mihitsy ilay tompon'ny sabata dia izay mahatonga hoe ao amin'ny Jesosy antsika ny hita fitsaharana dia zava-dehibe ny fitandrematsika ny andro sabata satria hanovozantsika hery dia farany le hoe ny Jesosy dia efa natapy le hoe Jesosy izany ny ranonay dia misy ny mety manantony dia misy koa ny tsy mety dia mampirisika moa tena Andriamanitra hoe makanesa dia tsy mila billet d'avion mandeha manatona an'i Jesosy fa amin'ny alalan'ny hoarikintsika miforotra mivavaka dia iny tsika dia efa tonga manatona an'i Jesosy dia tsika mamaky baiboly tsika mihaino tenin'Andriamanitra dia reny tsika le hoe manatona an'i Jesosy dia izay le nakasika be pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy alleloia amen alleloia mankasitraka anao Ingrina Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana manobe izay dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombositra fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo alleloia fampiditra olona fa manaraka indray ary sika izara fahatsapana manaraka izy indray ary ny ao asaloha ary Ary raha efa ao ary raha latojo dia toa dia metsika azy avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara androany tojo Jesosy daontsika rehetra izany dia misarabetsaka anareo mirahalahy tamin'ny poroteny fa nampahery sady nahavelom-panantenana no nampitombo fahalalana hatrany hoe voalohany indrindra aloha hoe invitation tsara be izy dia Matthieu nanoratra ny invitation zay tamin'ny mpanoratra filazantsara izany dia Matthieu nanoratra azy hoe makanisa ty aminy tsy ohatry izany manasa hoe tonga hava ho aminy izay mila zava-katratra sy mahavisatretany
dia tena nakasika an'ampile hoe mavesatretana daholo. Voalohany ara moa dia voateraka ary dia efa tsy maintsy ampitomanina ny zaza fa raha vao tsy mitomany dia tsy velona zay fa maty iny fa tsy maintsy kapoana kely tsy volana sasa dia mitomany izay hoe velona zay vao koto velona zany hoe antsika rehetra zany mandalo fahoriana daholo mandalo miasa fatratra daholo misy atamavesatra daholo hoe na dia mpanjaka raha tafita koa dia miteny hoe tena mavesatra mihitsy ozy netako mavesatra ozy netako tsy zakako mihitsy aho rozy David tahaka netana mavesatra izay tsy zakako. Dia izay zany mila hoe io ma tsy voatery hoe tamin'izay zany dia nanatona ny Jesosy dia anona fa na dia amin'izao koa ary fotoana koa mbola misy fotoana mety mavesatra fa ny tena mahafinaritra Jesosy eo afovoany. Haleloia. Le hoe misy tantarabesany sisa hoe mandeha eny amin'ny olona zany mpitaiza olona sisa mbola mandeha ianao lavidavitra fa Jesosy tena akaiky kely. Dia rehefa misy eto mavesatra dia efa eo fotsiny Jesosy dia Jesosy afaka manome fitsarana. Haleloia. Izay tena mbola nahafinaritra sady nankasika mbola hoe tena vao misy zavatra zany dia efa mangetaeta lona sy ny sisa eta mavesatra miasa fatratra dia efa tonga dia Jesosy zany ny antonona. Haleloia. Dia tainy Jesosy taholy. Haleloia. Makasitraka indrindra andralatoditsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay Jesosy mahavotianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo rahalatojo. Haleloia. Tsika piditra olona hafa manaraka indray ary hizara fahatsapana manaraka. Haleloia. Haleloia. Raha ohatra ary efa ao ary i marina ty anahy dia misika azy ny fitenenana inona ary nazonao ambara androany marina ty anahy. Eo mikasitraka tanterana ilay fitainy tompontsika azafady. Tena namarika anao indray zany hoe misy olana ratsy nandeha tany Dadarabe dia Mamarabe dia niditra tao ny daholo ny fanahy rehetrarehetra fa efa taty amin'ny farany izy vao nanantona an'i Jesosy dia kanefa Jesosy ihany no nanafaka azy sy nanafaka ny fanahy ratsy rehetrarehetra tao aminy. Raha misy zany ny olana misy ny aretina fahoriana tsy fisina dia tokony hoe Jesosy ny antonona aloha fa tsy mandeha amin'ny Dadarabe sy ny sisa. Dia faharoa manaraka ny nanamarika anahy hoe fijoroan'ny volon'olona tao tantera hoe vao mivavaka fotsiny dia fitsahana aloha ny azo fa tsy famahana an'ilay olana dia tena hoe na tsy tantera izao tsara mihitsy zany dia an'ilay hoe miazakazaka mavesatretana tena hoe tsisy fitsahana dia tsy nitrosa no voafafy voalohany fa hoe mitsahatra aloha ianao. Dia fahatelo tena nanamarika anahy hoe Jesosy dia efa manome sy miteny hoe misy fitsarana dia tena azo fitsarana ianao izay tena omenanao io fitsarana io fa mba misalasala manantona azy dia nisany hoe dikany hoe makanisany ihany izany dia dingana takariny dia mila mamaky baiboly mihaino tenin'Andriamanitra mandalina momba an'Andriamanitra dia mandray an'i Jesosy dia makasitraka anareo rahatany koriteny fa makahetany daholo dia ataonareo. Haleloia. Mankasitraka indrindra anao marina ty anahy tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy any marifidianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany mahereza foanafoana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Tsika mbola piditra olona hafa manaraka indray tsika. Haleloia. Sotrinareo foana mizara fahatsapana fa mahafinaritra be foana ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Haleloia. Izy indray ary manaraka ao raha efa ao indray ary Erika dia menanao fitenenana inona ny azonao ambara androany. Tany Jesosy pasitera dia Jesosy tsika rehetra dia makasitraka anareo mivanafa amin'ny tokoteny sy famelabelahana androany fa tena mamy be mahakasika dia nanahy tena mahakasika dia anahy ilay tenin'i Jesosy mihitsy hoe makanesa ty amiko
anareo izay mavesatresana izany hoe misy invitation ataon'i Jesosy dia mitaky dingana, izany hoe tsika izany mila manao dingana mba hanatona an'i Jesosy. Tsy Jesosy manatona antsika fa tsika izany mila manatona an'i Jesosy. Dia ny faharoa hoe Jesosy mihitsy no mpandoropo antsika fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia milamin-tsaina, milama atao ny zavatra rehetra dia izany indrindra no tokony tonga antsika hoe rehefa tonga ny sabata dia tena mitsahatra, manana fitoniana, mijanona mihitsy ny zavatra rehetra satria eo tsika mahita ny fanatrehan'Andriamanitra, eo tsika no mitondro tongotra Jesosy mametraka amin'ny fiainantsika dia tokony hoe tena zavatra lehibe izany hoe mitsahatra izany rehefa mivavaka. Fa ny olona mbola tsy mitsahatra izany dia mbola tena tsy mivavaka izy, mbola tsy ao aminy Jesosy matoa izy mbola tsy afaka mitsahatra fa mbola mitady zavatra etseroa izay mahakasika fiainana ilay olona ilay hoe mandeha fety mitantara-be, mamara-be, tonga ka hatramin'ny digo, tety-doany marobe izy mba hanasitrana azy dia nefa tsy sitrana izy fa ohatrany hoe misy fanahy miditra be lehibe tao anatiny. Dia ny mahagaga nefa Jesosy kelikely anazy dia Jesosy indray tsy miditra tao anatiny mba tsy hoe efa tena tafitaran-kalezana izy vao mitady amin'ny Jesosy nefa Jesosy eo akaiky kely eo. Jesosy tsy hitantsika foana vao mandoaly tsika dia efa miaraka amin'ny Jesosy, mamaky baiboly tsika dia efa miaraka amin'ny Jesosy, mivavaka tsika dia efa miaraka amin'ny Jesosy. Dia nefa Jesosy indray koa raha mbola manala an'ilay fanaratsy rehetrarehetra tao anatin'ilay olona dia tena hoe mahagaga ny eran'i Jesosy mila mitsahatra ao aminy tsika dia mila manatona azy izy irery ihany afaka moka tsika amin'ny fiadanana tsika dia mankasitraka fa sy dia efa Jesosy daholo. Alleloia, mankasitraka andrinanao na mba verikata anaty izay fizarana fahatsapana mamibe izay dia Jesosy any hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foanafoana amin'ny asan'ny tompo isika tsirairay avy. Anao hira anankiray tsika dia aveo tsika avy hatrany dia hivavaka sy hivavaka ho an'ny firenena. Raha varainao ilay tsara ny toro-tenitsika androany dia ny zavatra andasana amintsika izany androany dia isika manolo teny isika. Jesosy izany miandro zavatra anankiray amintsika, isika ilay hiteny aminy manao hoe ity ary ahy tompo. Halleloia. Tsika ity raha fanoloran-tena anankiray mahafinaritra be ity ambarana antsika ny fotoana. Jesosy hamaly fitianareo dia mialoha finaritra daholo. Farizia fatua haizina nilala nazaya leko mwevereko fahatara niadana zevitaku ajizayo mandataka ni famela na vyaminao umbana vauzako nishena kumbahuana Kafatu kapena mulatanuna Ura wasarika Yamauni yasani maizina Mino fatia yanotupo Amata jira muladana Isai zura kwachani Anara diana Intia Apunu karameka Asana tupo Aiza munya fara Nifyena ku Kayeza kao Nidandina Nideu diri Mapeta Neza marizani Nisiaure yu Faheyana
aiko ny tsy misaotrana no ny fitiavana da manomenao faleta ahaizany fano aleko iterako ka mody mahatra kely ty asianao no mialoha Itiao vavolo kananakana Asianao tokoa aina mony afara ny fiainako Kaezakao mitandrina eo didi apetaka Naizanaizano isiana io faheyana Adefa mahali saraka Nalulu tena una Ifiza haiza ipamuta Chimerikoa Tikida utikata katupo Matuki famaruna Tata Iyalu ilaya kalea Alléluia. Misaotra anao Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao Jesosy satria notahinao andray tamin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy. Manao fahasoavanao dia totosa somatsara teto ny fandarana. Fahasoavana avy aminao ny fahafahanay manao an'izany. Fahasoavana avy aminao mbola afahanay mbola tafavory teto indray manao an'izany. Da io ny teny izay voatory teto androany mba hamoa be dia be any anatinay tsirairay avy. Mba tena hoe hamoa be dia be hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay. Dia niza izy nahinao an'ity fandarana ity androany dia tahio Jesosy ny olona rehetra izay mety mbola tsy nanolotra ny tenanao anao, mbola tsy nandeha nanatona anao handray an'izany fitsarana izany dia fanainao masina handresy lahatra an'izany olona izany. Mba tsy ho very maina ny fotoana tahaka izao fa tena hoe hisy fiantraikany ieza be amin'ny olona tsirairay avy. Ary hitondra famonjena ao anay, ary hitondra fitsarana ao anay ary hatonganay ho zanak'Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo. Ny devil sy Satana dia afaritra amin'ranao izy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza tamin'izay nafavy teto androany. Fa ny teny izay nafavy dia tsy misy very maina fa tena hoe amin'ny anaranao Jesosy mamoa avy zato eny anatinay tsirairay avy any ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Ndera ny aja nisaotra sy mivonahitra anao efa hatramin'izay ka ho mandrakizay. Alléluia. Amen. Ampanosiana avy fotoan'izay raha vavintsika Lina hivavaka ho an'ny firenena. Lina anao fitenenana. Sitraka pasitera nandeha fitenenana dia araka hivavaka antsika ho an'ny firenena sady amarana izao fotoana izao. Tsy
fa malala ho dia misaotra anao izay tompoko tsara indrindra amin'izany teninao mamy tena hoe mafonja tokoa ary mbola manasa ny ambitiavana hanantona anao. Firy tokoa Jesosy ka izany olona miasa fatratra sy mavesatra etan'izany izany teninao izany dia efa fantatra tsy anjery fa tena hoe misy ny sakana mandrakariva, misy zavatra manohana anay Jesosy atao tsy ahafahanay manantona anao, mandroso ankalalahana aminao Jesosy malala ankehitriny dia mbola toetra aminay izany fanasana izany, mbola ataonao izany mba ahafahanay manantona anao, maka fanapahan-kevitra amin'izay hanantona anao Jesosy dia mankasitraka fa tena hoe tozosoa tsara izao fiaraha-mivavaka izao, tsy tapaka ny fandarana Jesosy tsy samy nahazo izany hery sy vatsim-panahazana daholo izay rehetrarehetra, indrindra izay ho an'ny firenenay Jesosy izay angatahana aminao tokoa satria amin'izany Madagasikara izany Jesosy tena maro ny olona mitotototra tena be dia be mihitsy izay miasa fatratra sy mavesatretana mandany vola amin'ny etsy sy aroa tady vahaolana amin'ny olana maro isan-karazany izay mianjady. Nefa ianao ne Jesosy dia mahay-maimpoana, ianao ne tsy lavitra, tsy mila mandeha lavitra ianao ilay ranonaina izay mahay-maimpoana mitady izay olona aroza omenao andro izay mangetaeta fa ny olona Jesosy any tsy manantona nefa izay ny tadiavinao ilay fanekenanao sy ny fiaikena fa ianao ilay Andriamanitra mahavany izany olana izany, ianao ilay Andriamanitra lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tsy misy afa-tsy ao aminao irery ihany nahazoana izany famonjena izany dia izay ilay dingana izay ny tadiavinao amin'ny malagasy izany mihitsy Jesosy noentiny ato anatinao hoe fa sy ny fovaton'ny olona Jesosy ary reseo lahatra indray ireo olona ireo mba hiova hitady ny tavanao marina amin'izay fa ao aminao irery ihany ny famonjena ary mahay-maimpoana izany. Izany no tonom-bavaka entinay ho an'ny firenenay Jesosy tsy hakana iza na olona sahirana izany na tena hoe tratry ny aretina izay tena hoe aretina tsy hita-panafody izany, olona izay tena anatin'ny olana goavana izany Jesosy izany no angatanay hoe mba are tena hoe hitodika aminao amin'izay rehefa lany aika tamin'ny vola sy ny fandehanana tamin'ny zavatra maro isan-karazany dia tena hoe ho resy lahatra ka hanantona anao Jesosy malala amin'izany firenena izany dia raha isara ketsy Jesosy dia tena hoe izany teninao mamy izany anie hoentinay miaina mandra-piavinao ny amin'ny rahoanlanitra Jesosy hampitombo finoana sy hampaheranay mandrakariva satria ny Andriamanitray dia tena hoe azonay mahay-maimpoana, ilay Andriamanitray dia mizara ny ranonay ny mahay-maimpoana isan'andro ao anay tsiraray avy dia terizo aminao izay rehetrarehetra Jesosy ateny hoe atory amin'ny fiadanam-po sy filaminantsaina tokoa amin'izao alina izao dia mangataka izay Jesosy malala mba arovy eo amin'ny loza sy ny rofo rehetra ny alinanay ary mangataka aminao sady amin'ny koa izay mba ho tafafondray raha-pitsy maraina Jesosy azy satria izay tena mbola mangetaita ny teninao dia atolotra ao anay raha-pitsy indray dia misaotra Jesosy mankasitraka tombo tsara indrindra ho anao ny haja ny deran'ny laza ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao raha nambaviliana ato anatin'izay vavaka mamy be ao amin'ny firenena izay. Ilaina tokoa ny vavaka amin'ny firenena mba ho tain'Andriamanitra hatrany ny firenentsika. Dia misaotra ny Rinata amin'ny vavaka mamy be dia misaotra ny lalàna ihany koa tamin'ny toriteny tena mamy be dia misaotra betsaka ihany koa ny mihaja tamin'ny vavaka fanomboana mamy be. Dia mbola tsy adino koa ianareo izay nizara fahatsapana rehetra Jesosy hamaly fitianareo rehetra izao dia misaotra anareo izay tonga nanatrika teto ihany koa tamin'ity androany ity Jesosy koa hamaly fitianareo tsirairay avy. Raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahin'ny tompo venenana soamantsara tsika dia raha-pitso indray tsika mioneto hanomboka lolotsika raha-pitso satria misy fandarana misy andrata dia hanasananao sahady izany. Sa hoe tahin'ny tompo akira 2 point radio-145.com akira2 radio-145.com fa anao meno ninjapeo akira2 misy toriteny tsy akidadiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo lalina tahin'ny tompo taolontsika rehetra. Amen.